Ampifaliana, ampitiavana tokoa ny iarabanantsika rehetra mpiaino vaovao isika mpiaino zay nanao fanandramana ny amin'ny lohahevitra teto nandritra n'izay eninandro izay tonga isika amin'ity fotoana ity eo amin'ny famaranana ny amin'ity lohahevitra ity. Ny fotoanantsika eto no mifarana fa ianareo kosa dia isainay ho isan'ireo mpiaino zao radio Aziso zao ary ny faniriana dia engane mba hitondra fahalalana ampitombo ny finoana ao anatintsika, ny fanarahana, ny fandaharana toy izao indrindra amin'ny lafin'ny ara-piainana izay ilayntsika ankehitriny. Koa dia hoy izay tononona amintsika tsirairay avy, fitaovan'Andriamanitra ny fiadanany ary engane isika izay nizara ihany koa izany lohahevitra izany dia hitahantsika mandrakariva Andriamanitra ka n'inona zavatra zangatantsika amin'ny Andriamanitra mpamorona io dia omeny antsika tsirairay avy izany. Andeha ary isika hanomboka ity fotoana ity amin'izao andro fahafito famelabelarana izao amin'ny alalan'ny vavaka toy ny mahazatra. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ankehitriny izahay dia tonga eo amin'ny famaranana izao lohahevitra momba ny fotoana izao. Mangataka aminao Andriamanitra mba hamela ny heloko ianao, hamindra fo ianao amin'ny mpiaino. Engane Tompo Andriamanitra ny fisaorana avy amin'ny fonay tsirairay avy dia ho tonga hipakena aminao izany. Mangataka anao koa mba hitahany fitaovana izay ampiasaina mba ho tafitahana amin'ny rehetra ny feo, ny sary ho an'izay manaraka izany. Io Tompo ity fotoana ity mba fotoana manokana izay isen'ny fanapa-kevitra tsara aoka hiafinao aminao ny maizy ny mpandahateny. Andriamanitra ny lanitra foazo izao mpiaino izao. Ny faniriana Tompo Andriamanitra tsy handalo fotsiny fotoana tahaka an'izao, fanova olona, hanova toe-javatra, hanova fikambanana, hanova sehatra ho amin'ny tsaratsara kokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tonga eo amin'ny famaranana isika ny amin'izao famelabelarana izao araka ny efa nambara tamintsika dia nandritra ny herinandro izay dia nandalina isika araka an'izay sahaza ny amin'ny fotoana. Ny tenanay pastora Sandratra Avitina no niaraka taminareo teto nandritra fotoana izay ka amin'ity hariva ity dia manasantsika mba hifantoka amin'ny lohahevitra iray izay heverina fa haliana ary ahafahantsika rehetra ihany koa mandray fanapahan-kevitra. Ny lohateny dia hoe ny fotoan'Andriamanitra amintsika, ny fotoan'Andriamanitra amintsika. Ry mpiaino malala, rehefa miresaka tsika hoe Andriamanitra dia ara-panahy izany. Zavatra ara-panahy izany rehefa miteny tsika hoe Andriamanitra. Ka eto am-panombohana dia izao ve? Ianao io ve efa tia zavatra ara-panahy? Ny fianakavianao, ny ankonanao ve tia zavatra ara-panahy? Ny fikambanana misy anao, ny fiangonana misy anao ve tia zavatra ara-panahy? Andeha isika tsirairay avy amin'izao fotoana izay hahenonao izao mba handinika ny fo, handinika ny tenanao. Sao dia ny zavatry ny tany, sao dia ny zavatry ny tany rery ihany no mbola saininy sy eritreretiny ary himaty mitsanalava izao. Ny tandrona mantsy dia ny ahaizantsika tsirairay avy mandamina ny fotoana ho araka ny tokony ho izy, araka ny sitrapon'ilay mpamorona. Ny tiako ambara dia izao, aza atao ambanin-javatra mihitsy ny fiainana ara-panahy eo aminao, ry mpiaino malala. Ataovy lohalaharana amin'ny fitantanam-potoana ny fametrahana voalohany indrindra ny fotoana izay hikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana.
hita ao amin'ny Matthieu 4:1-3 ka 3:30 izany hevitra izany. Raha atao amin'ny teny hafa dia zao hoe: ataovy lara-pameana ny Andriamanitra ao, ataovy lara-pameana ny Andriamanitra ao. Aoka amin'ny 4:20 ora izay omen'Andriamanitra dia aoka izy no lara-pameana eo amin'ny fiainanao. Ho antsika kristianina dia Kristy, ilay mpanabe ambony indrindra, fantatro ity zao tontolo zao ity, no modely tsara indrindra ho aso anao mikasika ny amin'ny fitantana fotoana. Raha vakitsika ny filazantsara efatra, ny testamenta vaovao ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Baiboly, dia hitantsika ao fa ny fotoan'i Kristy manontolo dia natokana ho an'Andriamanitra rainy, natokana an'Andriamanitra rainy sy ho an'ny asan'Andriamanitra izany. Ny fotoana dia ho an'ireo rehetra izay nila azy. Ny fotoana dia ho an'ireo rehetra izay nila azy, na Samaritana, na Jiosy, na Grika, na mpanan-karena, na malahelo, dia ho an'izay rehetra nila anazy, dia ho an'izany ny fotoanan'i Kristy. Raha mamaky ianao ny filazantsara efatra, dia tsy maneho an-tsary an Jesosy maika lava akory izany, na Jesosy mirotoroto lava, fa maneho kosa lehilahy iray, olona iray izay voafetra ny fotoana, miasa ao anatin'ny fotoana, mamita ny iraka napetraky ny rainy taminy. Raha ny Baiboly tokoa no asiana maso, dia izao no voaresaka ato. Ny Baiboly dia miresaka amintsika fa Andriamanitra no tompon'ny fotoana. Andriamanitra Ndraikanahary no tompon'ny fotoana. Tsy anao ny fotoana, tsy anao ny fotoana, an'Andriamanitra ny fotoana rehetra. Ka noho izany dia izy no manome ny rendez-vous, izy no manome ny fotoana iaonana. Ary ao amin'ny Baiboly ao dia te hilaza aminao ao rendez-vous roa nomen'Andriamanitra ny olombelona, na Jiosy na Grika, na iza dia rendez-vous roa. Ny voalohany amin'izany dia ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4:2-7. Tesalonianina voalohany 4:2-7. Narany Jesosy namakina ny teny: fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feoan'ny arkandely ary ny tropetan'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarana hiaraka aminy hoena amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Mario ilay hoe isika tsirairay avy izao zany dia mbola ho avy ny fotoana, rendez-vous, iaona amin'ny Kristy, iaona amin'Andriamanitra iray isika eny amin'ny rahona. Ny faniriko dia ianao izay miaino amin'ity hariva ty, mety mpitondra fiangonana ianao, mety mpitondra fanjakana ianao, mety ben'ny tanàna ianao, mety dokotera ianao, mety mpianatra ianao, mety ingénieur ianao, dia natao anao izany, te hiaona aminao ny mpamondronao. Tadidio anefany fa mandra-pahatonga an'io rendez-vous be voninahitra io dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 10. Hébreu 10:15-20 manao hoe minaran'i Jesosy manao hoe: aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa maika satria ataonareo fa mitombotra ny andro. Zany hoe manana fotoana amintsika isan-kerinandro Andriamanitra, feonanao amin'Andriamanitra isan-kerinandro. Raha fitinina zany dia zao: feonanao voalohany, feonana be voninahitra dia feonana amin'Andriamanitra eny amin'ny rahona.
amin'ny fiavian'ny tompontsika fandohany. Mandrapahatonga an'io anefany dia manasa anao pino izy mba hiaona aminy isan-kerinandro aiza any an-tranon'Andriamanitra. Koa amafisina entiny ny antso, miantso ny fianakaviana rehetra mba hakao an-tranon'Andriamanitra isan-kerinandro, fa ao Andriamanitra no manao fotoana aminao. Ka na eo aza ny ririnina, na eo ny fahavaratra, na eo aza ny lanonana maro samihafa izay mitombo izay triza amin'ity volana ity, manerana ny faritra rehetra, vakina karatra, analamanga, dia manao antso avy amintsika Andriamanitra, ho atsika izay mbola mitepo ny fony antefany zavatra izao hoe aoka tsy hanadino ny fiarahana miangona tongava anatranon'Andriamanitra isan-kerinandro. Te hiaona aminao ny Andriamanitra ao. Tadidio anefa an'ity, ilay Andriamanitra izay ivavanao dia Andriamanitra ambony sy masina. Ka raha hiaona amin'Andriamanitra ao ary ianao, hiaona aminy any an-tranon'Andriamanitra, dia manao antso avy aminao ao. Aza manao tara intsony re, aza manao tara intsony re. Aoka ilay fahatarana tamin'ny anio, tsy ho averinao intsony amin'ny manaraka. Aoka ilay fahatarana hatramin'izay, aiza averina intsony amin'ny herinandro manaraka. Aoka hivalina any fahatarana iny, fa manaova fanandramana, manaova ezaka, ka rehefa andeha hivavaka dia aza manao tara intsony re tompoko, raha azo atao. Misy ny sasany mantsy mety hiteny hoe ka le fidiranao amin'ny fiangonana misy anay ane ka aloloatra e, aiza ve ka amin'ny valora sasany, amin'ny sivy, ny andro efa ririnina, ny andro efa mangatsika be, ao indray no miteny hoe ka ny anjarako ngehany amin'ny folo voanjaraka e, dia manala tsiny eo isika mianakavy, ka dia tara daholo na mpiangonana na pastora na iza dia tara avokoa makany an-tranon'Andriamanitra. Manao antso avy amintsika, fotoana mety izao, andao hifoha amin'ny torimaso ara-panahy, andao hanompo an'Andriamanitra, andao omena voninahitra Andriamanitra, ka dia ho tonga ara-potoana ianao, ho tonga alohan'izay, satria ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra ambony sy masina. Ny zavatra mitranga mantsy dia izao, raha andeha ho any an-tsaha ianao maraina be ianao tonga any an-tsaha, raha andeha ho any am-pianarana ianao amin'ny fito maraina dia tonga alohan'izay ianao, raha andeha ho any amin'ny birao ianao amin'ny valo dia tonga alohan'izay. Fa maninona no rehefa hiaona amin'Andriamanitra dia manao tara lava makany an-tranon'Andriamanitra. Anjarantsika ny mandinika, anjarantsika ny mandinika ny amin'izany fanehoan-kevitra zany, fa ny faniriako dia ianao izay mahita io, ianao izay mihaino io, dia ho tonga aloha ianao amin'ny manaraka. Amen. Ho tonga amin'ny fotoana mety ianao, ary hanomboka ny hira fiderana miaraka ny tsirairay avy, ka dia hatomboa io na vitsy na maro amin'ny fotoana izay hanombohana amin'ny fotoana ao amin'ny fiangonana kristianina tsirairay avy. Miantso antsika tsirairay avy mba hanao fanandramana ny amin'ny famondrena ny fotoana ara-potoana. Misy ary ny vahaolana ny amin'ity fahatarana ity, ary eo no amarana antsika anazy, inona ary ny vahaolana ny amin'ity fahatarana ity. No tsara ity fa misy ny vahaolana, mety efa henontsika ihany fa manamafy aheto zany mba hahafahanao miala amin'io fahotana agoavana io, dia ny fahatarana lava rehefa mamonjy fotoana sy ny resaka arakasa. Ny voalohany dia zao, manaova fandaharam-potoana eo amin'ny fiainana, manaova plan du temps eo amin'ny fiainana, aza dia entina fihetsem-po fotsiny ity fiainana ity. Ny faharoa dia mifoaza maraina raha lavitra ny toeram-piasana sy ny toeram-pianarana. Mifoaza maraina, ny olona mazoto dia tokony fo maraina, aza dia tia matory maraina zany. Ny fahatelo dia aprimo tsikelikely meloro zavatra ilainao amin'ny 10 alehanao, fa tsy amin'ny fotoana iainganao anao voanangona azy ireny. Ny manaraka dia kadio tsara ny fotoana amtanao, ny zavatra nampanaovy ny olona anao. Aza mangataka andro amin'ny zavatra atao, fa mandrary lasa kitotoa ny zavatra vitanao, ary dia tsy ampanao zavatra anao intsony ny olona. Dia lazainao fa le fivavahana ivavahanao no mampantra anao, kanefa dia ianao no tara lava, ianao no tsy matoky amin'ny famondrena ny fotoana,
ka dia makivy ny mpampiasa, makivy ny hafa izany toetra zany. Koa andere ho arindrantsika ny zavatra atao, mandritra ny fotoana ray afaka manome ohatrany amin'izany aho hoe mandrapahamasaka ny vary zay atokonao azonao atao ny manao zavatra ray mipasoka ohatra mba hisen'ny firindrany. Ny tompony hitantsika tsirairay avy ka ny faniriko raha mifarana izao fotoana izao ary efa hifarana tokoa dia hita lehilahy sy vehivavy any amin'ny isam-piangonana kristianina, ho lehilahy sy vehivavy izay ho tonga ara-potoana izay ny fanomezana ka ho trapanao fa ny fiainanao amin'Andriamanitra ao dia mihoatra lavitra noho ny fiainana mpitondra fanjakana mety maty mety lo eto ambony tany. Omeo azy ny Andriamanitra ao dia omen'Andriamanitra voninahitra anao. Aoka tsisy intsony manomboka izao, hiala tsiny ny amin'ny fahatarana eo amin'ny famondrena fotoana. Omeo ady Andriamanitra dia omen'Andriamanitra ady anao. Ny fanarahana an'izany tompoko dia fanomezana tombo ambidy ho anao satria zanak'Andriamanitra anao. Andriamanitra ne hitantsika tsirairay avy izay ny eno soratsika ihany koa ny teknisiana ny ao amin'ny radio Azizy izay nahafahana ny eno zany famelabelarana izany ary matoky aho fa isika izay ny eno tamin'iny herinandro iny sy tamin'ity hariva ty dia eritreritra andray fanapa-kevitra tsara. Andehary isika hivavaka amaranantsika tanteraka ity fotoana ity. Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, ilay Andriamanitra masina sy ambony indrindra, ankehitriny izay dia nomenao ity fotoana manokana ity, mamarana ny lohahevitra momba ny fotoana ary tao anatin'izany nahafantaranay ny rendez-vous roa izay efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay miny dia ny fananena amin'ny raha ho any lanitra rehefa ho avy fandroan'i Kristy ary isan-kerinandro kosa dia misy ny fotoana izay ahafahanay makany amin'ny trano fiangonana. Mifona aminao Tompo Andriamanitra fa na pastora na mpinotsotra dia anisan'ny efa lasa kolotsaina angamba nyity fahatarana ity ary dia tadiavina avokoa ny fomba rehetra nalatsiny ny tena amin'izany. Koa mitaraina aminao Tompo Andriamanitra afao amin'izany fahazaran-dratra zany izahay na hoela na hoaingana. Ary engany Tompo Andriamanitra ireo rehetra izay andray fanapa-kevitra manomboka izao dia hitombo ny fahasoavana eo aminy, hitombo ny fitahina eo aminy. Engany Tompo Andriamanitra mba ho zava-dehibe aminay fa ianao Andriamanitra dia Andriamanitra lehibe mendrikadra ambony noho ny olona taty tany ity ary aoka ho trapanay zany ka na ny tanora na ny ankizy dia hanome lanja ny faonana aminao. Andriamanitra ny lanitra ta io ty mpiaino ity ny fotoanay Tompo no mifarana fenao kosa dia hanome azy ny rariny, hanome azy ny fahasalamana feno ianao, hanome azy ianao Tompo Andriamanitra mbola tsara izay amin'ity fiainana ity ampahitao asy izy Tompo Andriamanitra, ampahitao anazy Tompo ny zavatra izay ilainy. Raha misy Tompo Andriamanitra manana tsy fotoana dia mitaraina aminao Tompo Andriamanitra ampitomboany finoany tsirairay avy dia apetraka aminao Tompo ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.